Alléluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ara lasina babandrara no eo amintsika amin'izao fotoana izao. Dia faly indray mahitanao eto androany ary tononona amintsika rehetra ny fiadanan'ny tompo anapaka anatintsika tsirairay avy izay rehetra tonga eto androany. Arabaina ianao dia misaotra anao ny fidy araka aminay eto indray amin'ity androany ity anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay irahanao amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio ny mpikavana anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe izay mare izay miaraka aminay foana isan'andro san'andro manatotosa an'izao fandarana izao. Dia ny fiadanan'ny tompony eo amintsika tsirairay avy ary dia matoka fa ifampahiretontsika amin'ity androany ity ny afatra aminao dia izao hoe maharetatra amin'ny farany. Ary loatra izao fotoana mbola fahanao indray mihaino tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity fa tadidio fa misy olona any ambadimbadika any amin'izao fotoana izao maniry ny andre izay renao fa tsy afaka intsony fa ianao mbola afaka mandre amin'ity androany ity dia araroty ny fotoana ahafahanao mbola mihaino tenin'Andriamanitra. Mirabanao manokana rahandrano no vao niaraka taminay teto dia tena aminao hoe tsy kisendrasendra koa natokavy mety fa tena misy raha ilan'ny tompo anao dia maharetatra amin'ny farany dia hotahin'ny tompony fahabe izay mandray anao eto. Raha ho antsika rehetra efa pakety kosa dia arabaina manokana ranambavy Erika Raka niditra teto voalohany dia misy teny mahafinaritra be manao hoe raha ny misy teny vakiko toy izy hoe raha lany amin'ny raha mihaino ka manaiky azy izy dia ho lany amin'ny fiadanana ny androny ary ny taonany amin'ny fahafinaretana. Raha mihaino an'Andriamanitra zany ranambavy Erika dia ho lany amin'ny fiadanana ny androny ary ny taonany amin'ny fahafinaretana. Dia mirary ianao ho tanteraka aminao zany tenin'Andriamanitra zany ranambavy Erika ahafantatry fa mihaino an'Andriamanitra ianao dia tahin'ny tompo mahereza fanatera amin'ny ankohonanao. Lovlitina Marina Tiana Kodaleoni Kodanela Sandolanirina Samina Yama Tsiriambaramiel Angelina Diamant Marie-Jo Berthe Sava Samina Marie Hortensine ao ihany koa i Razana So Sylvie Ida Rosemina Injesosy Angelina Diamant Mampionna Firana Rakoto Bertha ao ihany koa i Lantarina Marie Charline dia tahin'ny tompo ihany koa i Ida Rosemina efa narapeko teo Ando Andry Todraonso tonga so ihany koa i Arita San Antonia
raha vavin-dranabavy tsika Angelina Diamant iny a. Faly ray ritovo tonga soa i Lonira Voronirina. Tonga soa ihany koa Itojo sy Jesosy mandrakizay Razana Monika dia Selina Rosemina. Kataka Malala Rahalahy Antsany Apôstôly dia ao ihany koa i Jenila Ina Nambinitso Makrina dia tonga soa izy koa mbola tsy voarako akoatran'ny efa narehetrarehetra ihany teo. Mbola misy tsy voateniko teo Bekisola Mamsirandry Angelina Diamant Kataka Malala Rahalahy dia ao ihany koa i Mianja Jesosy Mpandresy artisanay de Madagasikara. Rodine Marie tonga soa Rodine elela tsy teto izy noho ny antony manokana. Albert Sava Soameva Tahiny Jesosy i Soa Ofisialy dia Tahiny Tompo iza koa sy angamba mbola tsy voaravako e. Noely Fanto tonga soa ihany koa. Faly be mahita anareo ary matoko fa ifampahelo aminareo eto indray androany dia araka amin'ny ranabavitsika Marina Tianany Canada tsika mivavaka fanombohana. Iaraka amin'ny ranabavy Soameva amin'ny toriteny ary ranabavy Kodanela amin'ny vavaka ho an'ny firenena. Dia Tahiny Tompotsika rehetrarehetra ranabavy Saondra Aloe Vera tonga soa ihany koa. Tsiry Amboaramelona tonga soa ihany koa. Andao ary lotsika ametraka ny fotoana am-pelantan'Andriamanitra. Lotsika hivavaka ametraka an'izao fotoana izao am-pelantan'Andriamanitra dia avetsika hialohira dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tahaka ny mahazatra. Tahiny Tompo ary ranabavy Marina Tiana anao ny fitenenana. Tahiny Tompo Paster sy isika rehetra tonga miaraka amin'ny voreto. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny ny fotoana androany ahafahana hivavaka, ahafahana hidera ary ahafahana makafaka ny tenin'Andriamanitra. Tompo, sitraka ao no nampivory anay eto amin'ity fandaharana ity, ka rofy re Jehova ny fandaharanay. Izahay sy ny tao rehetra ampiasainay anio. Ampio izahay mba hifantoka amin'ny teninao. Omeo hery mba tsy ho rendremana fa mba hahazo ny anjara anatra, ny anjara fahendrena ary ny fampaherezana avy amin'ny teninao anio. Hoy ianao Jehova hoe, ny fahalalana an'Andriamanitra ny sitrakao ary izay rehetra mamafy amin'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Isan'ny fanomananay ny fiainanay mandrakizaynay ny fandaharana anio ka trotrohy eo an-tananao Jehova mba handeha tsaka sy andavany ary ovy amin'ny tananao mahery mba ho vita soamantsara. Sakamo ny ratsy rehetra sy ny fanahy ratsy rehetra tsy hanelingelina eto anio amin'ity alina ity. Izay rehetra miezaka na maniry ho tonga eto hiaraka hivavaka sy hivory aminay dia arovy mba ho tonga eto soamantsara. Atolotray eo am-pelantananao Andriamanitra zavatra ataonay anio. Amen. Aleluia, mankasitraka indrindra ranabavy Marina Tiana. Tahiny Tompo ianao misaotra indrindra ny fandraisana anjara. Andriamanitra manankiray fahasoavana anay amaly fitianao hatrany hatrany dia mitombo fahasoavana
mitomboositra raha nabavy malala ohatra tsika eno hira alohantsika eleliketytsy ny anotsika teto andao enotsika indray izy raha tonga eto ianao raha tonga mivavaka ianao dia arahira amiko ianao manao hoe tsy nanenenako. Halleloia. Zay rehetra tsy nanenina izy nandray an' Jesosy dia arahitsika anatin'ny terity meno finaritra daholo isika mianakavy. Amen. Alléluia. Za koa dia mitovy amin'izany fa tsy nanenenako nandray an' Jesosy zaho tsika sambatra. Alléluia. Raha teto hisambatra anao dia aza miala amin'i Jesosy. Ataovy ny sitrapony tandremo ny didiny dia tiavo izy. Alléluia. Efa voarabako tao ihany angamba nareo tsisy olona vaovao intsony teo jereko ihany nefa sao dia mbola misy tsy voaraba.
efa voaravako daholo ka tainy Jesosy daholo ary hitra amin'ny ten'Andriamanitra tsika hiaraka amin'ny ranavavitsika tsika Soameva dia ao ariny antorotenina dia taka ny mazatra velona eto indray mamela belatra ny tenin'Andriamanitra tainy tobary ranavavy Soameva anao avy hatrany ny fitenenana. Tainy Jesosy pastera menakava, tainy Jesosy atsika rehetra izay manaraka fandarina fiambinina amin'izao takariva izao. Toro-tenitsika androany moa ry havana oabolana toko 2024 oabolana 22/6 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Zaro amin'ny lalana izay tokony alemy zaza ka na rehefa antitra aza izy dia tsy ala aminy izany. Amen. Ry havana androany antsika hijery ray aman-dreny mitaiza ny zanaka. Ry ray aman-dreny mitodika amintsika ray aman-dreny izandroany amin'ny fitaizana. Maro amintsika ray aman-dreny miazakazaka mitady vola, miazakazaka miasa, miazakazaka mitady arena, miazakazaka mivarotra, manangana orinasa, miazakazaka isika amin'izay rehetra tokony azony atao, manangana trano, mividy tokotany, azahoantsika azahoana mba ny afarany hoe avenirany ankizy, avenirany zanakatsika zay taizaitsika, manangona vola be dia be any amin'ny banky, manao ekonomia mba azahoana vola be dia be ahangona any amin'ny banky. Ho an'iza moa zany ry hava malala? Ho an'ny zanatsika. Manangona riana marina isika ry havana. Mafy zany satria tehoanana olombanina, tehoanana zanaka mba tsy hijaly atsika any aoriana. Manao fomba rehetra mba azahoana ny arena ho an'izy ireo sika ry hava malala. Nefa kosa indraindray misy fahadisoana goavana amintsika ray aman-dreny. Amin'ity fitadiavam-bola lava ity ry hava malala, amin'ity fitaizana ataontsika amin'ny zanatsika, misy fahadisoana ihany sika indraindray. Fa ny masaka androantsika ry havana dia ampiditra mianatra ny zaza, ampiditra hianatra ny zanatsika. Ka rehefa manana diplôma izy ary rehefa manana diplôma ny zanako tsy maintsy tafita. Ozy mieritreritra atsika matetika ry havana. Tandremo anefa ray aman-dreny ry havako fa misy fandrika be dia be eo anoloan'ny zanatsika izany. Ankoatra ny fianarana, ankoatra ny fahazoana diplôma mari-pahaizana, dia misy zavatra be dia be no hitaizana azy. Fa raha tsy voafehitsika izany ry havana, dia mety hitondra loza ho antsika ray aman-dreny ihany koa, mety hitondra blocage sy fandravana ny fiainatsika ihany koa zany ry hava malala. Na ny projetsika koa aza ho podika amin'izany satria tsy ampy fitaizana tokony ho izy ny zanatsika. Koa amin'izany ry havana, maro amintsika ray aman-dreny dia mieritreritra vola ihany itsika, nefa misy zavatra tsy ampy ao amin'ny zanatsika. Tena tsy ampy ao amin'ny zanatsika ry havana. Koa mitena amintsika ray aman-dreny sa ny zanatsika rehefa feno 3 ans, zanatsika rehefa feno 3 ans dia miditra ana maternelle, zaza efa mety ampianarina. Dia aoka sika andinika hoe
inona no ho avyny zanako ty? Ahoana no itezeko ity zanako ty? Fa mila tezaina ara-panazana antsika ry hava-malala. Mila tezaina ara-pinoana ny zanantsika ry havana. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe, zaro amin'ny lalana tokony aleny ny zaza. Ka inona moa tiako ambara eto ry hava-malala? Tezaintsika ny zanantsika fa ny fanamasinantena dia tsy anarana any an-tsekoly. Ny fianarana matematika, fizika any ry havana, ny français sy ny sisasisa ny matiera rehetra dia any an-dakilasy. Fa tandremo ry hava-malala, tandremo ray aman-dreny fa tsy anarana any ny fitondrantena, tsy anarana any ny tokony ananana maha-olombanina, tsy anarana any ary tsy trano mihitsy ny hoe ahoana ny fitiavana Jesosy Kristy Tompo Andriamanitra velona. Ka izany ry hava-malala dia itenenako eto fa hoe alohan'ny zavadrehetra, alohan'ny fianarana aloha dia Jesosy Kristy Tompo. Alohan'ny asa, alohan'ny diplôma dia Jesosy Kristy Tompo aloha no ampianaritsika ny zanantsika. Ka zany ry hava-malala dia ray aman-dreny malala isana manaingatsika tsirairay avy fa misokatra ny sekoly sabata eto amin'ny fandarina Andramoka Zahao. Ampidiro ny zanakao misorata anarana any amin'ny pastera mivady. Rehefa feno 3 taona ny zanakao efa mandeha maternelle zany ry hava-malala, ray aman-dreny malala. Na mahay teny gasy zanakao na tsy mahay teny gasy dia midira amin'ny sekoly sabata amin'ny fandarina Andramoka Zahao. Any amin'ny pastera mivady any misoratra anarana ry hava-malala. Mba hitezantsika ny zanantsika, mba tsy ho afa-baraka atsika amin'ny afara, mba tsy ho hisaretina atsika amin'ny afara fa indraindray atsika tsy safaliana na manambola aza noho ny hoe fieritreretana ny zanantsika, satria raha afaka baka izy rehefa lehibe eo izy ry havana dia manao adalana. Maro adalana ataona ankizy amin'izao fotoana izao. Maro amin'ny namana, minamana amin'ny namany any izy tsy fantatrao inona ny ataony. Tsy fantany hoe satria tsy voataiza izy. Manomboka aty amin'ny voalohany, tsy voataiza ra-panahy izy ry havana. Ka tezaintsika ny zanantsika. Maro amin'izy ireny tsy fantatrao ray aman-dreny. Iza moa ty naman'ny zanantsika ity? Iza moa naman'ilay zaza ity amin'ny fiarahamonina, amin'ny fianakaviana, any an-dakilasy, ao anatin'ny Facebook? Iza moa namany? Tsy fantatrao zany. Nefa avy amin'ny namana mitondra dalàna ry hava-malala. Avy amin'ny namana no afana mifoka sigara, mifoka rongony. Avy amin'ny namana alalana zavatra zany matetika. Tsisy olona ka hisotro toaka manokana, misotro toaka izy avy amin'ny namany. Ka noho izany ry hava-malala, tezao amin'ny lalana izay tokony aleniny ankizy ry hava-malala, ry aman-dreny isany, mba tsy ho afara, mba tsy hampamenatra atsika any aoriana any, fa mba ho tonga olombanina zanantsika ry hava-malala, mba ho tonga olombanina, mba ho reharian'ny fianakaviana, reharian'ny fiarahamonina zanantsika ry hava-malala, reharian'ny rehetrarehetra ry hava-malala, mba hoe fa zanaka kristianina iny, zanaka raianina iny, zanaka kristianina iny. Fa tsy hanao hoe zanaka n'izao tontolo izao, tsy zanaky, mba tsy hanao hoe zanaky ny jentilisa.
Okare avamalala, okare mandreny mba hitaizany zanatsika ara-panahy sika. Raha mijery eto amin'ny live anao, mijery fandaharana fiambena isakariva reny, mba atao izy mijery miaraka aminao eo, mihaino tenin'Andriamanitra zay eto amin'ny fandaharana Andramokazao. Fa tsy avelany anao mihaino tenin'Andriamanitra eto, avelanao izy manao Facebook ary. Iry avamalala. Tsy fitaizana zany, aza taizana Facebook ry havana ry zaza. Satria efa maro zao ny zavatra fitaizana ratsy ao anatin'ny Facebook. Ary tsy fantatsika ray aman-dreny mihitsy niny zavatra hain'izy ireo anatin'ny Facebook ao. Tsy fantatsika mihitsy nina dalàna hitanao anatin'ny Facebook. Ina dalàna ianarany ao. Tsy hitatsika ray aman-dreny zany satria tsika efa varina mitady vola amin'ariva tsika mihaino tenin'Andriamanitra eto, mihaino fampianarana eto, mba atsoa izy miaraka aminao, atsoa izy miaraka amin'ny dada sy neny eo, mba mijery, mba mihaino tenin'Andriamanitra fampianarana zay atao eto amin'ny fandaharana Andramokazao. Maro amintsika koa ray aman-dreny hoe rehefa manan-katao moa tsy miraharaha mivavaka. Rehefa manana tomobila tsy miraharaha mivavaka. Inona koa fivavahana tsy nanan-kanina zany e? Sekta io e, fadenakisoa io e. Zaro amin'ny lalina tokony aleny ankizy ry avamalala. Zaro amin'ny lalina tokony aleny. Ampidiro sekoly sabata izy ry avamalala. Mihaino tenin'Andriamanitra, ampianatra azy, ame azy amin'ny fitondran-tena. Ampianaro amin'ny sekoly sabata izy ry avamalala. Fa de isika ray aman-dreny ihany no voa avy ao aoriana any, na vola be manefoefo aza. Fa rehefa mandinika ny zanatsika dia tsy safaliana ry avamalala satria mieritreritra amin'ny ditrany sy an-dalàna isika ry avamalala raha tsy voataiza ara-panahy zanatsika. Ka aingane isika ray aman-dreny mba anavitra ny fanahy zanatsika fa tsy avela fotsiny izy hitaiza ny vatany samirery, hitaiza ny sainany samirery hoe ka efa mandeha mianatra izy ity de mahazo diplôma, aza atao an'izany fa tsy tonga ho azy ny fahendrena ry avamalala fa ampianariny ny ankizy. Teizaina ara-panahy ny ankizy ry avamalala. Ka de zany izy ry avamalala fa tampotra ny toteny de ho an'Andriamanitra iray ny voninahitra aingane ka hitondra fiadanam-po fiadan-tsena ho antsika ray aman-dreny izay afatra nilazaiko teto, izay fampitana ny filazantsara de ho amin'ny Jesosy Kristy Tompo Andriamanitra ihany ny voninahitra, dira sy laza ho azy ireriana, saotra Jehovah Andriamanitra iray tompony sabata. Alleluia, amen. Alleluia. Ankasitraka be dia be ranabavy soa meva Andriamanitra manakaiky mpahasoavana ny amaly fitianao misaotra tamin'ny asan'Andriamanitra zay nataonao teo dia mitombosa dia mitombo fahasoavana Jesosy amaly fitianao. Mino aho fa voarahin'ny olona rehetra ny afatra androany tsika dia resaka momba ny fanabeazana. Ny tenin'Andriamanitra amin'ny obolana toko 2 manao hoe zaro amin'ny lalina tokony alehany zaza fa rehefa antitra izy dia tsy ala amin'izany. Alleluia. Zaro amin'ny lalina tokony alehany zaza ka na rehefa antitra izy dia tsy ala amin'izany. Misy rehefa mamboly hazo tsika, mamboly hazo ny olona dia rehefa mbola kely ny hazo iny dia fatorana amin'ny bambo. Ilay bambo reny mitsangana na hazo dia afatotra amin'iny le hazo kely fa manomboka maniry na asina n'le anao reny. Ina moa dikan'ireny? Jerena nefa rehefa le geza be le hazo dia inona moa zao le bambo? Inona moa zao le bois rond kely mitazona n'le hazo? Inona le anao? Tsisy dikany. Le hazo lasa ngeza be mihitsy fa le hazo ngeza be fa mahitsy. Alleluia. Zany hoe ny asan'ilay hazo natsatoka teo
tsy hanerena azy akory fa hanitsinana azy. Ary ny tenin'Andriamanitra ty avina dia tsy natao hikapohana izy ty fa natao hanitsiana. Ary raha mba anaty toriteny mihitsy ianao maheno hoe voakasika ianao dia teteny aminao hoe aza mbola tezitra aloha fa tsy nikapohana ianao fa nahitsy. Halleloia. Ho tena hoe zaro amin'ny lalina tokony aleha ny zaza ka na rehefa antitra azy izy dia tsy alan'izany misy zaza sy antitra zany ny resaka eto. Zaza sy antitra. Ny zaza izy dia vao manomboka, ny antitra izy dia efa lengeza. Sarotra be mihitsy zany manitsy antitra zany. Tena teneniko anareo zany. Tena sarotra zany. Misy tena androany ny ampitoroteny efa kitsika. Ao ampitoroteny toko fahaefana andiny fahatelo ambin'ny folo misy teny manao hoe aleo zatovo malahelo endry toy izay mpanjaka antitra adala ka tsy laitra anarina intsony. Le zatovo malahelo endry zatovo izy malahelo izy sady endry mandray iny. Raha iny no ahitsy tena mandray iny. Fa raha efa mpanjaka antitra sady adala tsy laitra anarina zany intsony zany. Ary zay mahita eto rehefa amin'ny fiarahana amin'ny olona eto dia zao hita miavaka be mihitsy eto ny rehefa miresaka amin'ny olona. Raha vao izy le olona mbola tsy nivavaka reny mihitsy fa manomboka miditra anatin'ny sehatry ny fivavahana mandray anatra izy manao an'io mahafinaritra mihitsy. Fa raha vao izy nefa olona efa nivavaka hatramin'izay mety zokinao ara-taona izy, mety zokinao tany amin'ny fanompoan'Andriamanitra. Tena aleo mangina. Ny Baiboly misy kely milaza an'izany revany. Aleo zatovo endry toy izay mpanjaka antitra adala ka tsy laitra anarina intsony. Ny Baiboly dia tena hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zaza ka na rehefa antitra azy izy dia tsy ala amin'izany intsony. Tena mbola vao kely zany le zaza dia zaronao amin'ny lalana tokony alehany. Ny mpampianatra, za mahita hoe ny mpampianatra, reny mpampianatra any amin'ny primaire, any amin'ny primaire, any amin'ny maternelle reny tena tekiteny tena be asa. Ary tena mafiasa, ary tena manana responsabilité be amin'ny fiainan'olona anankiray. Satria maninona? Reny no mamola vola an'le zaza ary ny zavatra izay ampianariny ihany dia tsy adinon'le zaza. Raha voany mihitsy zany tsy mety dia sarotra. Tena mahasarotiny ny hoe ianao vao mpianatra ny zanakao voalohany dia raha any amin'ilay tena mety. Fa raha any izy ny tsara anatra, tsara fampianarana, tena milamina. Tadidiko zay tamin'ny classe de 6e mariavana. Tamin'izany tsika mbola nanana an'le fanompoam-pirenena atao hoe SN taloha. Betibetsaka aminareo tsy nahita SN. SN zany rehefa afaka baka ny olona tamin'ny andron'ny président taloha dia manana herintaona izy manao fanompoam-pirenena dia manao ohatry ny miaramila kely. Fa tsy tena miaramila. Service national moa zany ny anarana izy. Zay mbola kely tamin'ireny. Fa tadidiko mihitsy zany olona manao SN zany. Fa eo an-tanàna tamin'izany tena rehefa afaka baka dia mahazo an'iny akanjo maitsomaitso dia kakiny ambonin'iny na vavy na lahy. Izy dia efa nanao SN teto. Izy amintsika mijery efa mba nanao SN. Manao ilay satroka maitsomaitso dia salopeta maitsomaitso dia lobaka kaki. Tahaka ny ahoana. Tena re mihitsy zany hoe nanao SN satria afaka baka tamin'izany. Fa tena ampime
reny esainy rety aloha manao afampopetrerena any ampianarana mampianatra hitody raonso efa nanao ASN ka notonandry hitody raonso reny mihitsy zany zao nefa nanao ASN ry Marie Charline reny ry iza koa nefa nanao tokony nanao ASN teto ry iza koa reny ety raha fahitako azy ny lefa mbome tena nanao ASN zany izy ny sokisokintsika ao ambony ao ny sokindry Marie-Jo io lefa le bebe reny io lefa bebe reny nanao an'izany daholo fa nareo ankizy tatena tsisy nidana zay aloha mbola nahita fa ny tena nampimety zao reny ASN reny manana samy manana ny anjara ka reny mihitsy le izy salopette maitsomaitso dia chemise kaki tany tompona ila aloha mbola tsy narabeko anao tao tena nampimety niaratra tany amin'ny collège tany amin'ny CEG zay tamin'izany fa tena ASN anjaran'ny ASN nampianatra physique chimie dia nanao ohatra teo izy ry havana sadidiko sokoa le zavatra nampianarana fa tena mba tadidiko tamin'ny lesona nampianarana naka éponge izy teo izy mantsanay hitanareo raiky izy ity aponsa ity araiko so ty aponsa ity dia avotsotro le aponsa dia milatsaka le aponsa dia alaiko ndray le aponsa ary rasiko rano le aponsa tonga tany antrano am'izay zay izy tany mamanay mama azafady le aponsa teo izy mamanay éponge fa tsy aponsa zany eritreritry diso foana tenenindry mamanay hatramin'izay hoe éponge fa aponsa no teneny satria ty mpampianatra le ASN no aponsa dia sika aponsa nyvoray ka raha nisy ankizy zany mety avany ambanimbany vohatra dia nianatra teo dia ve niala tsy nianatra tsony dia zavatra tsarony mety mandraky tiny androany aponsa no teneniny any anaovy aponsa aizany aponsa ina zay tiako atogavana zay zany zao tsy nety satria zao tany amin'ny voalohany mba nianatra zay aponsa ny mpahafantaranay an'le izy satria inona no natonga anay nafantatra zay no nampianaran'ilay mpampianatra aponsa fa éponge ny fiteny ny alphonse aponsa mihitsy izy vao nianatra koa zay classe de 6e vao nianatra nanao cours d'anglais voalohany dia ozy le mpampianatra teny anglisy anay mamaky teny izy zany dia hitanao misy teny hoe yong tanora yonga ozy izy mamaky teny dia yong titiko foana zay texte tany vakiny zay misy hoe yong dia avy eo am'izay zay afa-baraka tamin'izay zay taloha manana tamin'izany manana groupe manao rapy tamin'izany nalaza ny rapy dia mba samy manana nalaza tamin'ny andro nay samy manana troupe samy manana groupe zany nenay tamin'izany salast groupe na fantatry le daholo amin'ny akady fotsy ambondrona iny tamin'izany salast groupe ne satria salady netimbony izy zany ohatry hoe salasalany kely zay daholo zay telo lahy efa tatao anatin'le groupe dia salast groupe fa nendle namanay young boys tadito dia nisy concours na rapy tao aparibe tao tamin'izay dia ala vany le namako ina anarany groupe nareo izy izy nenay salast ary nenareo young boys izy izy dia mezako young boy young yonga no fitera fa tsy young young izy ka fa mifampanakatoky eraky zao olona rehetra teo abato nakanga sy mpahaparibe zao tamin'izany hoe tena za tsy lahitra doika mihitsy fa yonga no nampianarin'ny mpampianatra ilay yonga fa tsy yonga le izy fa yonga anjara ndraikitra ankizabe ny mampianatra ary ny zavatra ampianarina hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza tena tonga dia lalana tsara dia iny lala tsara iny no izaranao azy dia manaraka an'iny foana izy mahavarina ny ondry ry havana dia izao ny lalana lehan'ny ondry zareo manita ganagana mody
ny ganagana ihany koa rehefa mody dia misy ray mitarika aloha dia zay aleany iny milatsaka anaty rano dia milatsaka anaty fotaka dia miakatra taony dia zay lealean'le ray ny alean'le ray tsisy maninona ny antony zany iny ny lalana efa hitany ny ondry a mitana tehana ihany no mpiandro-ondry be dia be mihitsy zavatra torelina nefa truelle be dia be a be dia be mihitsy zavatra henontsika taloha verentsika fa ilamy mohitsy ny ondry a misy tehina ihany eny amin'ny tanany territoire fa ny ondry tsy kapohana tsy natao kapohana iny fa natao anitsiny dia ny ondry mandeha amin'ny lalana efa mahazatra anazy dia mandeha mifanaraka ny ondry tsisy miborika zany tsy ohatra miandry omby ny omby a firila mandeha amin'ny lalana tsiro mandidy iny miambina sao dia mitsorika ary ananina ry ny omby zao ray avana malala ny zanatsika dia tena tokony dia mbola kely dia zarotsika amin'ny lalana tokony alehany raha ohatra ianao iandry an'iny lehibe ty zao misy ohatra anankiray teneniko anareo ny zanatsika zao ohatra zao tsika zany le mpianakaviana reny mpianakaviana tsika ray aman-dreny zany zao mahafantatritsika fa tsy mety aminareo vehivavy ny manao pataloha satria tsy fahamasinana zany dia nareo reny mpianakaviana manao jupe lava fa ny zanakareo vavy avelanareo eny izy 3 taona 4 taona 5 taona 1 taona manao pataloha 7 taona 8 taona 10 taona 12 taona zao foana ny tenenareo sasakely io fa any amin'ny 15 taonany asefo manao jupe amin'izay izy dia ho hitanareo raha ety anao tsony izy andramiko dia izao ny anay vanomboka ny vavofo zay mampina voanomboka tsy nanao pataloha tsony niteraka vavy kely zay mbola kely pititiny-reny ihany izy nanao an'ireny pataloha reny fa noho ny aveo izy sy ny andry anazy demoiselle zay kely zay vo manao jupe izy fa na mahita amin'ny mamany isan'andro dia fa tsy nividanana pataloha hatramin'izay iny zanakairy fity iny manao gym iny aty andafy indreny manao jupe manao gym tena tsy hain'iny zany manao pataloha zany ho an' Jesosy ny voninahitra ireo zanakay vavy reo tsy hain'ireo zany tsy hoe bedy ireo vao manao an'izany fa tsy vitany manao an'izany satria fa tsy nahazatra anazy hatramin'izay alleloia aleo izy le tena andriamanitra zatovy malahelohelo toy izay mpanjaka antitra adala ka tsy lahitra anaharina tsony aza miandry an'iny olona iny ho tonga lasa mpanjaka antitra dala vo ananatra an'iny ary afako hitodika aty amin'ny ara-panatsika satria ny amin'ny ankizy araka ny tendrana vavosomby hoe fanabeazana zany ary tokony anaran'ny ankizy azo atao ambany-javatra ny fianaran'ny ankizy misy ny zavatra vita amin'ny mpampianatra fa mpampianatra tsy hampianatra andreo ankizy hoe ity an'Andriamanitra zany hampianatra andreo alala fomba ataony hampianatra andreo alala fiara-miaina tsara anaty fiarahamonina ataony ny adiditsika mampianatra andreo zanantsika reo ho tia an'Andriamanitra ho tia an'Andriamanitra alleloia ary tsika dia miainga amin'ny fahazazana daholo tsika ary zazara-panany le sahatsika eto dia zao ry havana rehefa vao manomboka mivavaka tsika dia mandeha amin'ny fombatsika ny andro dia mandeha amin'izay fomba fahitantsika ohatra ny ahoana ny manompo an'Andriamanitra mbola tsy fantatritsika zany raha tsy misy mampianatra isika be dia be ny olona tena mety ohatrany tsy hoe mety fa tena ohatrany diso ihany amin'ity fanompoantsika an'Andriamanitra ty resika mieritreritra ity zavatra ity zao
tsy olana amin'andriamanitra ty zao mety amin'andriamanitra ampy an'andriamanitra fotsiny rehefa manandra tanana be a dia mitomany amira fa raha eto ianao a miaraka aminay dia zao ianao mbola zazara-panahy vao manomboka izao mihitsy manomboka zarina milalana tokony alehanao ianao amin'ny ara-panahy zay taloha tena toke taloha satria efa somary nanomba fomba fandeha kely zay mivady tao anatin'ny volana vitsivitsy zao fa zay teto dia tena sarotiny ary tena hoe tena tsy mandefitra mihitsy ary tsy nanao ambany zavatra mihitsy zany hoe fitezaina amin'ny ara-panahy zany ho an'ny ankizy indrindra ato amin'ny gropy ato ny ten'andriamanitra dia ny teny amin'ny Efesianina androany zany tena hiteny amintsika rehetrarehetra hoe any amin'ny Efesianina toko 9:11 miteny manao hoe ary anareo ray aza mampatezitra ny zanakareo fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy raha vakitsika hatramin'ny voalohany io Efesianina toko 9 izy zao le teny andriamanitra hoe anaka manekeny ny ray sy ny reninareo amin'ny tompo fa marina zany manajany ny ray sy ny reninao fa zany ny didy voalohany misy tevika zany mba hita soa ianao dia ho maro andro ambonin'ny tany ary anareo ray aza mampatezitra ny zanakareo fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy i Paoly eny amin'ny Kolosianina miarazavaiko mantsy ireo voalohany i Paoly eny amin'ny Kolosianina toko voalohany 9:20 dia miteny manao hoe izy notorianay ka samy anarinay sy ampianarinay amin'ny fahendrena rehetra ny olona rehetra mba samy atolotra ho tanteraka ao amin'ny Kristy izy rehetra ary ny hatanteraka zany nikelezako ainako sy ezahako fatratra araka ny fiasan'ny herin'ilay miasa ato anatiko ho an'ny Paoly ry havana dia tena sarotiny izy amin'ny fitondratena ary anariny sy ampianariny ny fahendrena rehetra ny olona satria amin'ny Paoly rehefa hanolotra ny olona io an'i Jesosy izy dia olona efa mandeha amin'ny tokony ho izy Paoly tsy te hanao sangisangy ny ara-panahin'ny olona Paoly tsy te hilalao fa amin'ny Paoly ho any an-danitra ny olona ary fantatry Paoly fa tsy moramora zany ho any an-danitra mila mandeha mizatra mandeha amin'ny lala tsara isika ry havana malala ary izany miteny anao androany hoe aza sositra amin'ny fananarana zany aza sositra amin'ny fananarana fa ny ten'andriamanitra kany amin'ny obolona toko 3 dia ahoana zay obolona toko 3 zay tiany Jehovah no anariny dia tahaka ny ataon'ny ray amin'ny zanany tiany raha zaza tsy tiana tsy problema zay ataony any alao anao any fa raha zaza tiana na isan'andro anao ananatra an'iny dia ataonao zany satria tsy te hanan-dratsy ianao alleloia ny fananarana ry havana ty amin'ny fivavahana dia fitiavana eo ambadika izany raha bedy ianao aty amin'ny fivavahana io izy zatra tsy mety ataona dia bedy dia tadidio fa tsy fitiavana etsy amin'ny fiainanao akory zany fa tena fitiavana satria ianao dia ho atolotra ny Kristy ianao ary mila zatra mandeha amin'ny lalana tsara ianao teny ianao mbola zaza zao tsy hoe andrasana ianao efa 4 taona ny vavahana misy aminareo efa manomboka mengeza ny hazo efa manomboka sarotra ny anitsy azy ary misy fotoana tena sadaikatra mihitsy ianao hiteny hoe ahoana ny ananarana nyty rahalahy na ty ranabavy efa taka ny reninao na taka ny rainao i Paoly nefa tsy nifidy izy tamin'izany
fa ny Paoly dia asa fitoriana tena miavaka sy mitokana mihitsy ny fananarana ny olona sy ny fanabeazana ny olona. Zay ravana malala mety tsy haiko mety mijery eto ny pasteranay taloha dia mahafantatra sy mahalala tsara ary mahafinaritra izany pasteranay taloha izany. Dia mahatonga anazy mahafinaritra, tena mananatra izany. Indray andro nanomboka nivavaka izay tamin'izany dia efa nanomboka taloha izany efa nivavaka dia io sabato tsy manaja io sabato io izany fa ny maraina ny tonga any dia vita fametrahan-tanana iny ihany ny tena nilaiko dia lasa amin'izay mivarotra tomobila manao afera. Dia mbola tsy nanino tenenina moramora ihany, hitanao ny sabato angeka misy andro hariva koa mijanona amin'izay amin'ny hariva nanomboka nitahin'ny tompo dia hitandreo fa manomboka tahin'ny tompo dia manomboka tahiny tsy virena amin'izay ny hariva fa tontolo ny andro nge ny sabato zany ho avy hafa aza matahotra nareo fa mbola misy zavatra vonjena kely mantsy fa nanomboka lasa mpanompon'Andriamanitra amin'izay zay tamin'izany asa diakona mampionina mpiandry tao am-piangonana za diakona fa nisy mariazy tadidiko mandraka androany zany ary isorako an'izay pasteranay zay raha miheno eto izy androany dia apapimaso ny isorako azy. Nisy mariazy ka mariazy io dia mariazy na olona akaiky be anay ka izy io mariazy ny ravavy mampionina zany tena marina ka zay ravavy mampionina zay tena tia be anay tia be anahako amin'ny mahazodany na ohatry hoe tia be ahoana. Dia hitanareo fa tamin'izany izy tsy mipetraka tany Madagasikara fa tamin'ny mariazy ny mivady dia tonga tany niala tany amin'ny toerana nisy azy dia nandeha namonjy mariazy nay fotsiny dia niverina nody tany amin'ny toerana nisy azy toeram-piasany tamin'izany. Dia mba hanjarany amin'izay kosa ary ny mariazy tamin'izay dia mbola matikena maso ianao sady tena normalina be hoe le olona sady fifankatiavana le izy sady le olona mba nanotrona anao sy sisa navita nanao nandeha lavitra mihitsy firy 1000 kilometra no nanasaraka dia donc zany anjara ny mariazy andro sabotsy tamin'izay dia mba lasa izay mivady nandeha mariazy to ahoana moa dia tsy nanao sabato hatramin'ny vavahako hatramin'ny hitandremako sabato tontolo ny andro zay ray izay ihany tsy nanao sabato tsy tanina sabato ary tsaroko mandraky tiany androany zay tsy tao mbadika ilay izy koa dia nisy zavatra nitranga teo amin'ny fiainanay amin'izany fa zao ny zavatra nitranga nalahelo be mihitsy io pasteranay io dia mariazy zay tsy tonga ianao efa olom-bohositra fa ny herinandro n'iny amin'izay mitory teny eny amin'ny radio izy dia meny mitory teny zany amin'ny radio dia gaga be hoay marina tsy tsika izany teneniny izany ianao miasan'Andriamanitra fatakaminao mariazy ny sabatan'i Jehova dia anao nao mandeha mariazy iza moa no nandeha mariazy ao amin'ny ray fiangonana zay tena honazy zany fa tena tsika mihitsy zany teneniny izany nga vitan'izay ny sabata taorianan'iny surpilipitra zay mipetraka eo mbola naverina zay resaka izay nao sisy atakaninao fianakaviana atakaninao adidy amanaraikitra atakaninao mariazy ny sabatan'i Jehova masina tamin'izay dia zao ny zavatra nitranga tezitra hoe tena ka mbola tsy vita ihany ty resaka ity sahako mihitsy zany teneny zany zay fa tao anatina fitaoam-pivavahana lasa nitsangana hitan'ny olona rehetra nandeha nivoaka ny fiangonana lasa natory tanaty tomobila satria tezitra fa zao ray afa nyteneko anareo ty zavatra ty tsotrotro anaty tomobila sady mitezitra tena reko ny fanamasina mamangy miteny bisibisika ao aminy tena misy bisibisika
iny ny ty ataonao ndana miverina mivavaka fa ianao mihitsy zany ahitsiko zany tana fa raha tezitra amin'ny olo ianao dia tezitra amiko tena reko mihitsy zany tena reko hoe zany ny zavatra raha tezitra amin'ny olo ianao dia taka ny tezitra amiko tena lasa ny tonga dia nidiko ny tobe lasa niditra tany am-piangonana verina ny amin'ny toriteny dia nivavaka ahako Jesosy Jesosy zany fahatezerana ato anatiko zany fa miverimberina ao anatiko foana zany anakaty anarina sy faizina atezitra amin'io ianao dia tezitra amiko mahatsely le pastera zao riavana ny zavatra nitranga vity iny tony amin'izay iny herinandro zany sabata tao ny andro rehetra ataon'ny le sabata ny demariazy eny amin'ny raha teo voateny foana zay tao anaty sabata tao reny mbola voateny zay eny ambony pilipitra fa teneniko anao tatoarina vaositra olomba ositra zay niakatra loha olona zay mivady zany na ametrahany io pasteranay io andraikitra ngezabe zay ametrahany andraikitra foana mihitsy fa tsy hoe indre mandeha raha misy fotoana izy tsy eo dia zahako no misolo azy misy fotoana misy mission fitoriteny any lavitra any dia irahany zay mivady tsapako tao anatin'izay fa niantony tenenenanay tamin'izany fotoana zany dia mibatsy ananana ratsy satria fantany ny ho adity apetraka aminay ao arina dia mitarika inona tato anatiko izy mitarika fanenenana hoe za dia tezitra tamin'ity olo ity nefa inona ny zavatra nitra fitiavany anala izy fitiavany mitodika kely fotsiny tsy naka zavatra lavitra fa nisaka kely fotsiny hoe na izy ny satria manino satria tiany ary tena marina le izy fa tena tiany zay mivady ary ny zavatra nananarany no pory fon'Andriamanitra taminay fa eritreretinareo fa tamin'izany zay nisy zavatra ngezabe zay nendrasana iny herinandro nyingy herinandro orina le sabata zany fa tsy nitandrina sabata zay tena marikean'Andriamanitra zay andro zay ny hemotra saiko votsitra tanteraka ty le zavatra nendrasana tokony latsinay na nytalatany nipoka zay zavatra nendrasana zay ohatrany nanjavona fotsiny ny beboka tompo inona no anton'izao verimberina ny aminatin'ny sainany foana ny mariazina lesy ny sabatany Jehovah tsy natrehany nanamafy ny fampianarana ny fananarana nataon'io mpanompon'Andriamanitra io naneniny zay tezitra tamin'izay riavana ny mpanompon'Andriamanitra tao amin'ny baiboly tao tena teneniko anareo fa tena tsy nitsitsy fa tena nitaizany olona tamin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo mba hananana inona mba hananana olombanina mba hananganana mpanompon'Andriamanitra ara-panahy mandraky ty ny androany tsy any amin'ny vady soa zany manitsaka sabaty zany riavana no tenenina teny ambony pilipitra ohatrany hoe ho fafahambaraka ve zany tadidiny mandraky ty ny androany mandraky ty ny androany tsy mila olona hiteny ana izany tsony zay efa vitany tamin'indry efa nametrahan'Andriamanitra olona nanatra anay nampian'Andriamanitra namafisin'Andriamanitra tamin'izany tenenga tsika riavana mieritreritra hoe diso le olona dia amafisin'Andriamanitra fa tsy diso le olona nananatra fa le zavatra nendrasana saika tsy azo tsony raha tsy mibebaka tompo fona fa tena tsapa ny fahadisoana ankehitriny fa tena mba taio zay amin'le zavatra iny tapabolina ty ariana vao mipoka le zavatra nendrasana ohatrany hoe niandry an'izay fibebahana zay riavana nyteteny aminao androany sarotiny amintsika Andriamanitra ary Andriamanitra koa mametraka olona sarotiny amintsika raha ny fananarana teto be dehibe misy ny olona tafasaraka aminay mivady eto amin'izao fandarantsika izao tsy noho n'inona tsy
tsisy ninona tsisy fisolokina natao teto tsisy zavatra akoatra ninona tsy fitovo-kevitra anatin'io fanompoan'Andriamanitra io amin'ny alalan'io fanitsiny io misy olo eto ahitsy ka inona ary no ataony eto tsika ravana tsy afaka andany andro tena teneniko anao zany reraka be mihitsy zay tsika miandro toreto raha ifandany andro feto azo atao nge mandefa hira eto fotsiny tena azo atao nge ravana ty fandany atao hira eto fotsiny razana babalala zany rety hira atolotra anareo ty hira rety ty hony atolotra ho any ihany hira fanamelakafatra de nisy toroteny-teneniko anareo zany de toroteny mampimesy mahafinaritra eny foana notorena amitsika asa dino ao any an-danitra aketsika mitodido any an-danitra ve ty lalatsika ty be ny zavatra tokony ahitsy tsisy zavatra tsy tokony ahitsy zany fa ary ny fotoana tokony anitsinatsika de zao tsika mbola zazara-panazo zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza ho avy ny fotoana ny zavatra nananarana ianareo ka hitezerinareo taminay antitranareo tadidinareo hoe tena ty le izy amin'izany fotoana zany nareo efa avitezitra taminay ihany zay koa mety efa tsotsony aza mba tezitra zany apo ny rehefa anarina ny amin'ny piasan'Andriamanitra raha anarina amin'ny zavatra hafa ianao de ohatry hoe hidiran'ny olona ny fiainanao fa ara-panahy i Paoly tsy nieritreretra ny tena niditra tamin'ny fiainan'ny olona fa tena nananatra izy tena teza ho amin'ny fananarana amin'ny famaizana sy ny fananarany tompony olona ozy izy ndreo izy izy toriana isanarina izy satria hoentina ihany amin'ny Jesosy reo ianareo reo ary misy mpanompon'Andriamanitra mijery arina tava misy keravana mpanompon'Andriamanitra zao mahita hoe tsy mety ny zavatra ataony olo tsy mety jereo fotsiny zay iny tompony se vita zao zavatra tsy mety de menany J'adore za tsy mba manao J'adore aminareo amin'ny zavatra tsy sitrapon'Andriamanitra zany ravana za tsy mba mety arina io Facebook io za tsy mety arahako velatsi hoe zavatra hitako zao hoe tsy J'adore de ho ataoko J'adore ho adinina aminay angeny raha anareo raha sanatrisanatrianareo sy avina kavery ny ady zao foana ny any teniko tsy mampaninana mihitsy mahita anareo tezitra amiko raha anariko amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny tenin'Andriamanitra ny anarako anareo de tezitra amiko nareo tena teneniko anareo raha ato anazany retran'Andriamanitra raha mbola ny sitrapon'Andriamanitra na nanarako anareo fa raha ohatra kosa hoe moa fiainanareo manokana any tsisy idirana zany nidikidirako fa tsokana atrehan'Andriamanitra ndray koa nefa zay alleloia fa ny tena marina de zao raha zay eto amin'ity fandarana ny ramoka izao ty de tena maniry zay mandalo eto ianao de ho avy fotoana antitra ianao fa misy zavatra voarainao teto de tsy niara tany aminao tsony zany ho avy fotoana amen ifakita any an-danitra any tsika toko amen zany satria za koa mbola miezaka ho tonga any ianao koa miezaka tonga any ho avy fotoana ifakahita antsika amen de ifamiantsika amin'izany za amiana andreo olona zay nananatra na hitako an'izao lalana izao de amiana azy de isotra azy teny hoe misotra tamin'ny fibetibetesanao sy ny fananaranao mety misy aminareo koa mba mety isotra anao sotra rahalarato tamin'le fananarana nataonao fa tezitra tamin'iny ankehitriny fahalipetsika any an-danitra tsisy fatezerana tsony alleloia zay ny faniriana aloha izy atovy malahelo endry toy zay mpanjaka antitra dala ka tsy lahitra anarina intsony amin'ny fotoana zany ianao raha eto amin'ity fandarany ity ka olona mifanerasera akaiky aminay ka tsy voateny ianao ny vitanao mihitsy hoe misy zavatra tsy hoe de tady ty fa sao de mba mpanjaka antitra dala zay ianao efa le tsy lahitra anarina tsony zay koa rerakako zay koa nge reraka ravana reraka konge zay ravana mpamaly lava aminareo miteny anareo lavo reo fa inay zao de zao fantatrareo zao ny marina alleloia arao raha hitanao mahasoa io zany hoe tsisy ilako an'izany ny an-danitra de zazao alleloia hotain'ny tompony tsika menakavy zako milaza aminareo ihany koa tsy ho ela de ho tapakatra 5,000 ny amiako eto amin'ny Facebook tsy fantatro rehefa niova ny Facebook fa
raha ny tamin'ny taloha ny fahafantarako azy rehefa feno 5,000 dia tsy afaka mandray amiva voatsony. Efa tsy haiko 4,000 firy zao ny amiako raha tsy teneko anareo izao. Firy moa zao ny amiako. Dia afaka mijery anazy ao. Sao tsy reko teneko anareo misy anto masy teneko an'izay. 4,951 zany hoe 49 zany sisa dia feno 5,000 ka tsy fantatro. Tsy fantatro hoe mbola misy ve le hoe compte plein dia tsy afaka mampiditra olona tsony. Ka zahay rehefa manam-potoana taona kely eo alohan'ny faran'ny taona dia iverina hijery ny amiako rehetrarehetra dia hanala maromaro aho. Hanala maromaro aho satria manjary ny hafa tokony hiditra koa mila betsaka mety mba mila an'izao ho amiako mety mba hiresaka dia kaka fa 5,000 latsaka zany zao ny amiako fa eo amin'ny 200 raha be indrindra na 50 ny tena hitako matetika be mihitsy. Zany hoe ireo manarivon'ireo zany tsy dia hitako hoe iza moa tony ka ao aorianao zany dia hanadioan'ny hanala olona eo amin'ny 10,000 ao zany. Olona eto amin'ny compte keto rehefa ndray lahady mba misy fotoana iny amin'ny lahady zao zany mbola tsy afaka. Amin'ny lahady zao dia lavitra amin'ny tapabolana dia tena hoe soroko dia hitan'ireo vao tafidina lasa latsaka 10,000 satria tsy olona tsy fantatro tsy piresaka amiko koa ny any ambadimbadika any. Dia hitady olona vaovao indray araky ny tenin'Andriamanitra alao zatovo malahelo endry dia za zany tena mila zatovo malahelo endry. Alleloia. Mbola mety misy any mahafinaritra amin'ny miresaka sy mananatra olona mpisotro toaka sy mpifoka rongony fa reny mbola zaza ireny rehetra ny fanompoan'Andriamanitra ary mbola azo zarina ale amin'ny lalana tokony alehany izy. Aleoko reny toy izay olona efa tsisy tsy voatetinao ny fiangonana rehetrarehetra. Efa nisy anao daholo sy fiangonana pasitera rehetra efa avy nananatra anao daholo so dia mba hainao ilay mpanjaka antitra dala ka tsy lahitra anarina tsony. Tsy hoe ianao no tiako tenenina zany fa ny zavatra tiako tenenana hoe misy ny fananarana tsy fitiavana anao zany fa fanazarana anao. Alleloia. Mba handeha amin'ny lalana tokony ho izy ka iny lalana lehanao iny dia iny dia atao hoe lala-masaka hatrinela hoy ny tenin'Andriamanitra dia tsy ala amin'iny intsony ianao. Hitain'ny tompony antsika mianakavy samy mahery dia samy mandray anatra fa mahasoa antsika ny fananarana ary sitrapon'Andriamanitra. Ny mpanompon'Andriamanitra kerafina rehefa metran'Andriamanitra didy koa ka tsy manao dia mahazo lozana hatren'Andriamanitra hoe ianao tokony hananatra dia hoy zany hoe za tsy hananatra. Dia hoy Andriamanitra ina moa zany nilako anao teto dia samy hitain'Andriamanitra mino fa voalaintsika daholo ny hafatra rehetrarehetra. Raha sarotintsika amin'ny fianaran'ny zanakitsika dia marina ny tendrana babisome hoe ndaontsika ho sarotiny amin'ny ara-panahin'ny zanakitsika. Efa misokatra tokoa zao ny sekoly sabata. Manomboka amin'ny sabata zao dia efa isy ny fampianarana sekoly sabata ny ankizy manomboka amin'ny 13 taona ny hatramin'ny 12 taona na 13 taona izay. Misy sokajy anankitelo ka raha mba maniry ianao hoe ianao hatramin'izao hatramin'izay ianao foana ny mihaino fandarana eto mihaino ny sitrapon'Andriamanitra sy ny sisa eto hoy izany hoe mba mananjanaka 7 taona mba tiako andeha dia miresa aminay dia aby mampidira zoom dia amin'ny sabata eo amin'ny 1:30 sasany eo dia misy fianarana mandrisan'ny 30 minitra eo fianarana sekoly sabata ho an'ireo ankilonga antsika ireo ampianarana ireo dia mbola zaza ireo dia ho zarintsika amin'ny lalana izay tokony alehany fa sitrapon'Andriamanitra izany. Samy hitain'Andriamanitra isika rehetra eno isika dia hivavaka isika ao amin'izany izy izany. Tainy tompo daholo. la la la
Alleluia. Tao arahantsika vavaka izany toriteny zany ravana malalina dia andaontsika hiteny hoe Jesosy any manaiky no anarinao ahako satria teo any an-danitra Jesosy. Alleluia. Any an-danitra tsisy fananarana tsony avana fa eto ihany no misy a. Eto an-tanytsika no anarina. Alleluia. Any an-danitra tsika efa mihinana sy migoka mivokatry ny fananarana sisy. Tambavaka ny zanakao mba hanaiky fananarana. Tambavaka ny tenanao mba hanaiky fananarana. Mbola tsy tary zao raha zao anao zarina amin'ny lalina tokony alehanao ry havana manarina. Fa raha antitra ianao vo anarina dia tsy ho tratra intsony zany. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Misaotra anao Jesosy tamin'ity fotoanany ity a. Misaotra Jesosy tamin'ny teninao izay voalay androany. Teny tsotra ny angatahako aminao Jesosy hoe vangino tsirairay avy, taiomy tsirairay avy Jesosy mba handray fananarana handray fampianarana ary mba hanaiky ho anarina sy ho zarina amin'ny lalina tokony ho izy. Dia ny mbola zaza mba atonga azy tsy ho afaka amin'ntsozanina dia antitra azy izy. Mampetraka ny avinavim-panahy rehetrarehetra Jesosy manomboka androany. Fa zavatra ray tokana ny masaka ao andohanay dia ho any an-danitra izay. Saotra ary dia voninahitra ho anao any. Dia laza saotra ho anao Jesosy malala. Misaotra satria tsy tatera sy tosa teto zao fandarana zao raha tsy no fahasoavanao sy ny famindramponao. Dia misaotra Jesosy any. Dia laza saotra sy voninahitra anao ary ny devosa Satana fa hatao amin'ranao tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray tamin'izay nafafy any. Voza ny afafy androany tsy azo ny devoly tsaingoana fa samy mamoa avy zato eny any am-poniny tsirairay avy. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao a. Dia hivavakantsika amin'izao fotoana izao ho an'ny firenena. Dia andao ho ampandrosoantsika ny anavavantsika Koda Nela hivavaka ho an'ny firenena. Teny tompo raha navavaka Koda Nela anao ny fitenenana. Tany tompo pastera makasitraka anao amin'ny fitenenana tany tompo sika rehetra dia ara-mivavaka tsika. Indriamanitra reny tsara indrindra misaotra anao amin'ny fotoana androany ity dia tampositra manjara fotoana androany. Dia misaotra anao amin'izany teny mamy entiny mpanomponao teto androany fa tena mamy sady mampahirana tsirairay avy. Ary misaotra koa amin'izany fampianarana izay entiny mpanomponao teto androany kanefa enganemba samy voakasika izany teny mamy izany ary iresiny tsirairay avy isan'androan'olo izany teny izany dia entiny anompo anao ary ananitra izany zanakanao ary tolo zanakanay amin'izao andranaka izao Jesosy. Ka sionao ny fona ray aman-dreny tsirairay avy ary ny ankizy rehetra izay anaraka izao fotoam-boavaka eto sy ny zany sekoly zany dia ka sio ny fona ny ankizy rehetra Jesosy manalo. Misaotra anao amin'izany fampianarana izany dia ankehitriny koa tsy miafy aminao koa izay ray aman-dreny dia rangany mba samby andray izany lesona izany fa tsy ho velonay izany fampianarana izany dia ka sionao tsirairay avy izany. Tahaka izany koa izay rehetra izay manaraka eto dia samby tsy hainy fotsiny fa tsy omby indray anaraka izany fampianarana izany koa. Dia mivavaka manokana koa ny teniko ho an'izany firenenanay izany dia ka sionao izany firenenanay Jesosy. Ao ny firenenanay malalanay dia ao misy izay tsy salama, ao misy marary ary tsy manakohana Jesosy fa samby izany azo izany fampianarana izany firenenanay izany dia raha misy zavatra tsy mifanaraka amin'izy ireny dia fonanay koa Jesosy mba endany mba samby androso amin'izany fanomponanao izany firenenanay izany. Dia tamitaminao Jesosy ary avobonao izany firenenanay izany. Tsy miafina aminao firenenanay fa maro be ny zavatra misavoravora amin'ny firenenanay kanefa tsy miafina aminao izany Jesosy. Misaotra amin'izany firenenanay ary
raha misy olo tsy salamany dia henotany Jesosy ary tsy hoe avy amin'ny aretina zany fa mandehany manompo anompo amin'ny sitrakoa Jesosy ary anompo anao misitrakoa ary madio ary hitondra ny zanany koa izy andeha anompo anao Jesosy malalo misy soratra amin'izany fampianarana zany dia tsy miafina amin'ny koa izy ireo dia tahaka izany koa izay rehetra izay ampanaraka izao fotoana mivaroka zao amin'izao tontolo izao dia na aiza tantany misy ananjy dia mba tantanao Jesosy anompo anao ary agnaradia amin'izany fivavahana zany na hito izany na tsy hito zany Jesosy ary samby hitondra zany ankizina izy mba hitondra amin'ny lalana mahitsy ary sotrahatra amin'izany fakampanahy sy ny devola dia angelingeliny sainany zanak'anena avy amin'ny alalanao Jesosy mahatafita ireo zanak'anena dia eo azy ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny na mpianatra rehetra manome lesona ao an-trano fa avy amin'ny alalanao ny tampany izy ireo atafita ireo zanak'anena ireo no iafan'izy ireo amin'ny fiainana mandrakizay Jesosy misaotra anao amin'izany tahaka izany koa izay rehetra izay mpanaraka izao vakoka zao dia izy fanahinay izay no sarafety fa anao tsy misaraka aminay Jesosy fa ny anao sy anjelinao ny mikasika ny tsirairay aby ary miaraka aminay tsy misaraka aminay tsirairay aby Jesosy tamotamo ary avatory zay dia tsy misy zany fisarahany aminao ary nandianay zany Jesosy anao no manazava dianay ary miaraka tsy misaraka aminay anao Jesosy manalo saotra amin'izany fiavy dia rajo anao mimatro ny atolotro anao alleluia amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny ranavavy Kodany ratsika tanatin'izay vavaka matsiro be ny raha tamintsika teo zay. Andriamanitra mahakaka pasaona maro fitianao anareo telo miravavy izay nandray anjara teto ranavavy Marinatiana, ranavavy Soameva ary Kodanila. Jesosy maro fitianareo tongava amin'ny ambony indrindra tombositra mitombo fahasoavana. Tapitra koa fandarantsika ary ny fandarantsika ny tapitra dia raha pitso alina indraytsika mety amin'ny sivora sasany raha mbola tsy tongany amin'ny ranolanta Jesosy na tahiny tompontsika rehetra ka samy velonaina daholo. akiradio.radio12345.com afahanao meno ny akiradio akiradio.radio12345.com afahanao meno ny odiako akiradio misy totezaky ny adiny telo amiray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amiray amin'ny efatra ny fito ariva raha pitso amin'ny folo maraina miverinao zao fandarantsika zao raha mbola te heno an'iny ianao dia tahiny tompo ary misaotra anao atrehatra amin'ny farany raha pitso lentsika miona. Alleluia amen.